Tsy nahita piakara ny vidim-bary tao aorian'izay 2 volana ny andohan'ny taona izay ho an'ity mpivarotra sendra ny mpanao gazetina ity. Anisany nahitana izany indrindra moa ny vary gasy izay tena be mpividy tokoa eny amin'ny tsena eny ary anisan'ireo izay lafo indrindra ihany koa. Ankoatra ny vary dia hita ihany koa fa nisy fiakarany ny vidin'ny voamaina. Ny kojakoja fampiasa andavanandro moa toy ny menaka sy ny siramamy dia tsy dia nahitana fisondrotana loatra. Vidim-bary zao tsady tsy niakatra ny tsy nidina. Ny anay zao vary gasy tsy manao fa makaliko nataonay. Ny anay zao reny tambola masaka-rena lafo tany anay reny tambola masaka-rena 27 fa zao zay varotra 710. Le masaka-rena 27 amidy 710, 2710 amidy 710 fa tsena tsy mandeha. Voamaina zao miakatra ny voamaina zao miakatra ny vidiny. Efa ela miakatra. Fa ny tsaramaso am'izao midimidiny kely ndray. Tsaramaso zany manatratra 3,000 mahery taloha teo. Ny rano nandraisanay zany zao efa 500 sy 340. Zany hoe maty-antoka zany zay. Menaka zany tsy miakatra sady tsy midina. Nisy fotoana zany niakarany ngamba zay tsy eo teo amin'ny 2 volana teo dia midina izy fa kely fotsiny vidinany. Raha ny filazan'ireo mpivarotra dia ny firobaroban'ny olona tamin'ny fikaran'ny vary sy ny volana lasa teo sy tamin'ny faraparan'ny taona iny no isan'izao tsy fisian'ny tsena sy fidina ny vidin'ny vary izao satria dia efa niomana sahazy ny amin'ny fiavian'ny orana izy ireo.